Karnaval na magpakintanan arlo ng buwan para Madina, iti ang Virsapirina 1.7 km. Sa sino ni Wabong Karana kan Luis dia sa papato na rezar magkita kung vivaftan dengan kuraptik, ni panabiasa na niyang kisbag, sinukatin kapapana, sa kisadi misfeta kianda sa pasalamana, si yam nuwab ni kizin buwa kalulota, nutian ang panan kabaran do ng refitininan. Nambarat ito ang kumufa ng tifisin fudrafta sa fan tanuramiasa, nu anisan tinaulan, mtak ni fantantiran do panatiran sa miafa ni itumelek. Nadifa afatayan kyun sekretina general ni filinam kiamana, amni mazava debe yului frayu. Matata inna biful taptiso vivavi. Bevuka alulota iratani, uni fanambaran, mitaki fanabiazana entitra. Fa awana kosa hoe reto tanora. Nekita amizao fotoana izao efa manao foana, dia mbola kely dia efa bevoka dia mety zany ilay fiaran'entany rehetra isoana. Fa na dia eo azy ny faratsian'ny lalana, kosa ny minisitra Olgavo Malala dia tsy mitoka amoniny zany dia fa eo ny fitiavana. Mila fiovanana toe-tsaina hoe raha mato minisitra raha tiana ny androso. 17 isanjaton'ny tovovavy malagasy, 5 ka hatramin'ny 4 taona dia efa nanao firaisana ralofo alohan'ny 15 taona. Kely Maira 2.30 fain 5.70 isanjaton'ny tovovavy malagasy, 15 ka hatramin'ny 7 taona dia efa teraka daholo. Kely Maira saripady koa izany fahasalamana zany, ary saripady koa ny sotoavina mahamalagasy. Akambako reteny reo satria izao matetika raha natao ny fanadihadiana dia misy fomba tsika malagasy mihitsiny io mampanambady zaza loloatra io. Ka manomboka izao zany tsika tsy hoe andika ny fomba fa mpafantatra manomboka zao, mandray andraikitra daholo sika mianakavy, mampafantatra fa tsy mety manambady zaza loloatra. Azakinga amin'ny zavatra ratsy raha mato minisitra, ndao ifampitatana, ndao ifankatia, dia ho jeretika eo ny vokany. Akoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanokanana trano hoe nampisehoana ny arena aty amin'ity faritry Melaky ity nandritsy ny ranonana. Baolina kitra ho an'ny vehivavy, fanokanana ny tranon'ny zokiolona, fampirantiana, dia anisan'ny nanamarika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina teto Maintirano ireo.